Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany arana fiangonana Refi Androndra kely. Miaraba antsika tsiraray avy izay mbola manaraka ity fandarana ity ny tenako amin'izao fotoana izao, ary ihany koa dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Arabaina manokana amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra, na ny eto an-toerana izany na ndreo manaraka ny fandarana any ampitan-dranomasina. Androany dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fitahin'Andriamanitra anie ho atobany eo amin'ny fiainantsika rehetra amin'izao fotoana izao, ary na inona mety tranga, mety miseho amin'ny fiainanao, zavatra mety misy ihany koa mamatotra anao dia tsarovy fa matoa ianao mbola nataon'Andriamanitra ahita ity fandarana ity androany maraina, dia izaho tena resy lahatra hoe Andriamanitra mihitsiny no nitaonanao mba hamonjy anao izy, hanasitrana anao izy, ary ihany koa hamany olonanao rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao. Satria io Andriamanitra io dia te hiditra isan'andro amin'ny fiainan'ny olona, ary te hanao hetsika mahagaga tsy takatry ny saina mba hanasoavany sy hamonjen'ny olona rehetra izay tena vonona hoe hanompo azy, hitady azy, ary tena ino ilay fitiavan'Andriamanitra tokoa. Ka isaorantsika ny tompo lehibe, na dia ataoko ihany koa raha hoe matetika fitentsika dia fitenay aminareo dia hoe na dia ny fahavelomanao tahaka izao azy, na dia ny tombonany mbola iainanao tahaka izao azy, dia tsarovy fa mbola fitiavan'Andriamanitra ary fitahiny ho antsika rehetra ihany koa izany. Ka mialohany ahafahantsika manaraka izao fandarana izao azy, hanomboka ny fotoana itsika dia andeha apetraka tsika am-pilatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Ivavaka ary sika tompoko. Eny Tompoandriamanitra, rainay tsara indrindra izay any an-danitra, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Misaotranao zay Andriamanitra fa nomenao ty fotoana androany ity, ahafana indray mbola miaino miafatra avy aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Koa dia apetraka eo am-pelatananao Andriamanitra ny fotoana rehetra, ary mangataka ny fanahy masina izahay, hitarika anay, hampahery anay, hampianatra anay ihany koa ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Matoky izay Andriamanitra fa hiasa ny amin'ny isam-batan'olona ianao, hiasa amin'ny isa-tokantrano, eny na aiza toerana ahitan'ny olona ity toriteny ity, dia hamonjy azy tokoa anie ianao, indrindra amin'izao famaraparanana ny taona 720 izao. Hamonjy azy tokoa anao Andriamanitra, ka ho tanteraka ny teninao hoe ho tsara tokoa ny fiafarana noho izay ny androany. Saotra Tompo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hijery tenin'Andriamanitra ary itsika amin'izao fotoana izao raha misy baiboly moa aminao ao, dia andao iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny teny voasoratra dia ao amin'ny bokin'ny Joba, toko 2:220. Joba toko 2:220. Zao no vakin'ilay teny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy ny amakiko azy. Ary Jehova nitany ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany. Averiko ihany ilay tenin'Andriamanitra. Ary Jehova nitany ny hafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany. Efa miditra ary efa tena miaina tanteraka ao amin'ny famaraparanana ny taona 720 tsika ry havana izay miaino ahy. Tsy ho ela intsony dia hifarana izao taona 720 izay nomen'Andriamanitra antsika izao. Mety maro tamintsika no maro ny zavatra nitranga sy niseho tamin'ity taona ity. Mety niatrika olana lehibe ianao momba ny tokantrano, mety rava ve ny tokantranonao tamin'ity taona ity, na mety nanana olana lehibe ihany koa ianao tao miresaka asa, mety tamin'ity taona ity dia rava ny asanao, na nytotonga na ny farim-piainanao, na tamin'ity taona ity ihany koa dia mety tena nisy karazana trosa lehibe ny savovona teo amin'ny fiainanao. Mety tsapanao mihitsy hoe tsy mba nahitanao manina ity taona ity, fa ny zavatra anankiray mampahery ihany efa ndry hava malala ao amin'ny tompo dia izao:
hoy voalaza ny tenin'andriamanitra hoe ho tsara ny fiafarany raharaha ozy noho zay ny andohany. Mbola tena resy lahatra ako ary tena mino tanteraka ihany ko fa afaka mbola anao zavatra lehibe ho tsara lavitra ny afaranty taona ity a raha tena mino sy matoky an'andriamanitra isika. Tsy voatery hoe niankina tam'izay zavatra tany aloha tany, na niankina tam'y zavatra niseho teo tenatena ty taona ity, na niankina tam'y zavatra niseho tam'y volana lasa no amarana an'andriamanitra ity taona ity. Fa raha tena mino anao ary matoky an'andriamanitra tokoa dia mbola afaka anova ny tantaram-piainanao ho amin'ny tsara indrindra Andriamanitra. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary Jehova ozy dia nitany hafarany Joba mihoatra noho ny voalohany. Zany hoe raha tsorina dia izao nataon'Andriamanitra ao tsara fiafara ny fiafaran'ny fiainan'ny Joba, notahian'Andriamanitra izy, nambinin'Andriamanitra zay nananany, nambinin'Andriamanitra ihany koa ny taranany, ary notahian'Andriamanitra tamin'ny tsara indrindra ny fiafaran'ny fiainana zany lehilahy izay nanompo an'Andriamanitra izany. Tsisy hafa ihany koa fa na izasy ianao ho anao zay manana mahita ity fandarana ity dia afaka ho ataon'Andriamanitra izany am'izao fiafaran'ny taona 724 izao. Afaka mbola amarana ny taona amin'ny fifaliana ianao, afaka mbola amarana ny taona ihany koa amin'ny fiobiana ianao, ary afaka mbola amarana ny taona amin'ny tena hoe fitsikina ianao raha tena mino sy matoky an'Andriamanitra hoy aho. Maro ny zavatra niseho tao amin'ny fiainan'ny Joba, tany aloha tokoa ny tahian'Andriamanitra be izy, nambinin'Andriamanitra ny fiainany, nanana zavatra rehetrarehetra zay tena nanambinan'Andriamanitra azy izy. Ary zany mihitsiny no natonga ny devoly na i Satana rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra ka hitan'Andriamanitra nandehandeha dia nanomboka nanontany azy Andriamanitra, avy taiza ianao ry Satana? Avy nandeha nizaza teny tontolo eny aho izy ny fanaratsy. Fa izao nametraka fanontaniana Andriamanitra hoe efa nahita ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy takan'io lehilahy eny ambonin'ny tany. Dia izao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary Satana dia namalika nanao hoe satria notahianao zay nananany rehetra ary manenika amin'ny tany zay ananany, ambininao izy ary asianao fiarovana ihany koa ny momba azy rehetra. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ataovy ary zay azonao atao ry Satana. Fa izao ny hainy Joba ihany no aza kasihanao, aza tendrenao. Tena ho ravan'ny devoly daholo, no pitehany Satana daholo zay nananany Joba, no pitehany, no ravainy ny fananany, sempa ny fananany rehetra, maty ny zanany, nisy aretina ny tenany. Fa izao tsy hoe nijanona treo akory ny fiainan'ny Joba hoe tsy hoe raha potika tao anatin'ny fiainana dia tsy niarina intsony, tsy hoe rava zay nananany dia tsy nanana intsony, tsy hoe tena hoe nisy zavatra maro famafao toy ny alahelo, toy ny fahavesara, toy ny fampitehany, tsy hoe nijanona treo akory ny fiainana. Ary za tena nimino mihitsy hoe ngamba zao dia nietreritra ny devoly hoe vita treo ny momba an'iny Joba iny, tapitra treo ny tantarany, ho rava tanteraka, anitra am'izay io, ho potika ny tanteraka ihany koa. Fa izao no mampahery ahy, Andriamanitra amin'ny fotoana miditra an-tsehatra dia izao hoe mbola ho avadika Andriamanitra ho tsara io zavatra nampitanondrika anao, io zavatra nampalahelo anao, io faravanana seho, io fampitehana, io zavatra nieritreretinao hoe takitaky ny nampitondra fahoriana mavesatra teo amin'ny fiainanao io, mbola azon'Andriamanitra atao androany no amadika an'io ho amin'ilay fiainana tena ho tsara indrindra. Raha tonga dia tsoriko dia izao hoe amin'ity taona 724 ity Andriamanitra dia afaka mbola tena hitondra anao amin'ilay tena fiafarana tena tsara indrindra. Manarakaraka izany, raha hitsena ny taona 724 isika, afaka ray volana mahery kely eo dia hoy aminao hoe afaka hitsena zany taona izany ihany koa amin'ny fiobiana, amin'ny fifaliana, amin'ny fitsikina ihany koa ianao. Azon'Andriamanitra tena ho tanterana izany, azon'Andriamanitra tena hoe ho atao izany eo amin'ny fiainantsika izay vonona tena anaradiny tompo. Ny toetran'Andriamanitra mantsy na hoe ny fanaon'Andriamanitra izao dia izao ny fiafaran'ny olona zay manompo azy, ny fiafaran'ny olona zay tena matoky azy ka tena mifikitra amin'ny marina dia nataon'Andriamanitra anana ilay tena fiafarana tsara indrindra izany olona izany. Na iza na izy tena matoky an'Andriamanitra tokoa, tena mino herin'Andriamanitra dia izao tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra hovany zany amin'ny fiainantsika.
averiko tsara na izy atsika olona tena mino an'Andriamanitra, tena matoky an'Andriamanitra marina, de ny toetra an'Andriamanitra de zao, afaka hoentiny am'le tena fiafarana tsara indrindra itsika olona zay mino azy ary tena matoky amin'ny marina, satria tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra ovana izany eo amin'ny fiainan'ny olona, fa tena hain'Andriamanitra ny manova ny zavatra rehetra. Ka hoy aminao, aza manaiky tanondrika, aza manaiky raviravo tanana, aza manaiky kokivy, engambany am'ty taona ity zany de fa tokony ho ravainganany, tokony ho lasanganay ty taona ity, fa ity ny taona nahitako ny mangidy indrindra, ity ny taona nahitako ny zavatra tena nampalailo indrindra. Tsy eriavano, mbola azon'Andriamanitra ho atao ny tena hoe hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiafarana tsara indrindra ary amarana an'ty taona ity amin'ny atao hoe fifaliana. Ary afaka hitenao ny taona vaovao amin'ny fiobiana sy amin'ny fandresena lehibe ianao. Ka ny fanontaniana mipetraka ary de hoe ahoana ary ny tokony ataonao mba amarananao ny taona amin'ny fifaliana sy amin'ny fahatsarana lehibe? Ahoana ihany koa ny tokony ataotsika mba hitsenatsika izany taona vaovao 2024 amin'ny fitsikina sy ny fifaliana ihany koa? Ahoana ny tokony ataonao? Andriamanitra riavana de zao tsy mitaky zavatra tsy ho vitatsika Andriamanitra, fa ny fiainatsika de zao mifamatotra foanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tena hoe miankina tanteraka amin'ny fanatanterantsika izany sy ny fahavononantsika iaina arak'izay tenin'Andriamanitra izay sy ny sitrapony no atonga an'Andriamanitra hitantsehatra ka anome anao ilay fiafarana sy ny amaranana ny taona amin'ny tena tsara indrindra. Voalohany indrindra ara de zao, tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao mihitsy eo amin'ny fiainan'ny olona raha tsy efa tena manapa-kevitra ny olona ampiditra an' Jesosy aka-toerana sy tena hoe toetra ao anatitsika. Tsy afaka manao nin'Andriamanitra, tsy afaka ny hitona zavatra tsara sy fiafarana mendrika indrindra ho atsika Andriamanitra raha ohatra ka tsy mbola naka-toerana ao am-pontsika Jesosy. Noho izany aza dia mila tena manana an' Jesosy Kristy mitoetra sy manapaka ny tanteraka ao anatin'ny fotsika sy ao anatin'ny tokantranontsika isika. Tena miantso anao androany, ampidiro an-tsehatra Jesosy ho ao anatin'ny fonao, ho ao anatin'ny tokantranonao, anapaka tanteraka eo amin'ny fiainanao mihitsy. Zao mantsy no izy, tsy hoe fahalalana Jesosy fotsiny no tian'Andriamanitra nanatsika, tsy hoe fahafantarana Jesosy fotsiny no hoe tian'Andriamanitra iainatsika. Maro ny olona ny malala an' Jesosy, maro ny olona ny mahafantatra an' Jesosy, ary na de ataoko hoe kizikizy madinika vao mianatra sekoly alahady azy na de efa mahafantatra malala ny tantaran'izany Jesosy zany, hainy tsara hoe materaka tao an-tranon'omby, hainy tsara hoe zanaky Maria Josefa, hainy tsara ihany koa ny kapohana na antony tamin'ny hazo fijaliana na levona efa nitsangana tamaty. Maro be ny olona ny mahafantatra an'izany Jesosy zany, malala ny tantaran'izany Jesosy zany, fa saingy zao ny zavatra mipetraka sy hita de hoe tena manana an' Jesosy Kristy amin'ny fiainanao marina ve ianao? Tena manana antoka ve ianao fa tena ao anatinao marina Jesosy? Riavanao, mila tena velona tanteraka ao anatintsika mihitsy Jesosy, mila velona tanteraka amin'ny fiainantsika mihitsy Jesosy. Ny antony de mba ahafahany tena miasa mitondra fiainana tsara, le fiafarana tsara indrindra ho atsika an'ty taona 724 ity ary ankoa mba hitsenatsika zany taona vaovao 2024 zany amin'ny fitsikina sy ny fifaliana ary ny fiompiana. Zao no izy matoa men'Andriamanitra anao ity taona 724 ity de tia metsaka zavatra tsara sy mahafinaritra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Na inona tsy fetezana teo aloha, na inona karazana fiainana ohatrany nandamoka, sakana, faravana, de tsy midika izany fa hoe hatramin'ny faran'ny taona de zany foana ny tantara iseho amin'ny fiainanao. Fa hoy aminao, raha tena omenao toerana ho velona tanteraka ao anatinao Jesosy, hiasa tanteraka amin'ny fiainanao mihitsy ary andidy sy anapaka ao amin'ny tokantranonao izy, de izao anao zavatra lehibe ary hitondra ny fiainanao ao amin'le fiafarana tsara indrindra.
tsy tsarotsika ve le tantaro amin'ny bokyny Jaona toko faharoa manomboka andino voalohany, ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa nisy fampakaram-bady tao akana tany amin'ny tanànany Galily. Tamin'izany fotoana izany dia vao nanomboka kelikely ny fotoam-panasana de nisy olana tao amin'ny fampakaram-bady io, nanana olana le mpivady vao, lany divay, nefa tamin'izany fotoana de ny divay ny abetsahany sy ny atsarany no itsaran'ny olona hoe nafinaritra zany fampakaram-bady na hoe nafinaritra izany fanasana tao zany. Ny tranga nisy tao amin'ny toerana io nefa de izao, nanana olana izy mivady satria vao nanomboka ho ihany fotoana de kelikely niny de tapitra ny divay, lany tanteraka fa so ihany averika so ihany fanasaina nakatoerana nasaina ihany ko anatrika tao amin'ny fampakaram-bady io mihitsy Jesosy. Ka rehefa tonga ny fotoanan'ny olana, rehefa tonga ihany ko ny fotoanany falan'ny divay de nantsona Jesosy, ary tao anatin'ny fotoana nanasanan'i Jesosy Kristy nanantsona azy de nanao fahagagana lehibe izy, ka ny rano mangatsika araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra de tonga nivadika ho divay, ary ny olona rehetra zay nanatrika an'io fanasana io de tena nilobava mihitsy ka nilaza manao hoe araka ny fanaon'ny olona ny any alohany ihany ny tsara ny divay, fa rehefa manomboka mamaraparana ty arina ty de manomboka meratsy fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe de notahin'Andriamanitra ny fampakaram-bady zany ka nanomboka tany am-boalohany ka hatramin'ny farany de nitahiry ny divay tsara izy mivady. Ny tsy fantatry ny olona nefa de izao, tao ane Jesosy, nampandrosoana tao ane Jesosy, nasaina nakatoerana tao ane Jesosy, arariny ka notahirin'Andriamanitra hatramin'ny fiafarany izany fampakaram-bady izany. Afaka ho tanteran'Andriamanitra raitsika eo amin'ny fiainanao anko zany ny mpanaraka ny fandarana, fa antsokanao androany metoerana Jesosy. Avy anao Jesosy tena hoe ho velona tanteraka sy anapaka ary iaina tanteraka ao anatsika mihitsy androany, satria tsisy ninina azo n'Andriamanitra tao raha ohatra ka tsy ao Jesosy. Manarakaraka izay, akoatra ny tena mila manana an Jesosy ianao ary mila mifamaritra tanteraka aminy ka maka fototra sy mila maka toeranao anatinao izy de ity efa tena hoe amparanay matetika eto amin'ity fandarana ity ihany koa de misy ny atao hoe ozona. Io ozona io de tsy angano, tsy arirarira ny fisina, fa tena misy ny ozona ary anisan'ny fototra mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena tsy mety tafavoaka, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena hoe ratsy fefara, mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tena ravarava, ary mahatonga amin'ny fiainan'ny olona tsy mety tafita am'izay atao de ity ozona ity. Ery tsy hitatsika maso izy, fa saingy izao ny asa ataony dia mahatonga amin'ny fiainatsika tsy tonga any amin'ny tanjona tiatsika amin'ny tratsarina, mahatonga amin'ny fiainatsika tsy tonga any amin'le tena fiainana mamy, mahatonga amin'ny fiainatsika tsy tonga any amin'le tena fiafarana tsara indrindra. Ozona io raha mbola ao. Noho izany ny tomako anao manaraka an'ity de izao, tena mila fantatrao androany, mila matakatra ny sainao araka volazan'ny Jaona toko faha 9:3 de ho fantatrareo ny marina, ary ny fahafantaranareo ny marina ihany no anafaka anareo tsy ho andefo. Be de be ny olona manana an Jesosy, be de be ny olona tena fanapiditra Jesosy amin'ny fiainana, fa zavatra hitako matetika ty zao, tsy vitran'ireny olona ireny na de fa nametraka an Jesosy tao anatiny, nampandrosa Jesosy tao amin'ny fiainany azy, de tsy vitry ny olona ny mangidy ny fiainany, mijaly ny fiainany, ary nendray ary manontany tena izy fa hoana ihany ny amiko, misy marina ve Andriamanitra, ataoko marina ve Jesosy? Za rehefa na tena resy lahatra hoe Jesosy efa ao, fa saingy le marina ny tsy fantatrao inona ny tokony atao, ka eo de miantso hoe raha mbola ao ny ozina de so de io ry avanao no sakana tsy ahitanao le fifarana tsara indrindra am'ty taona ity, sy mba hitsainanao ny taona vaovao amin'ny fiobiana sy ny fifaliana. Noho izany mila fantatro mihitsy ny amin'ny atao so de ampamisy ozona ho amiko, so de le ozona mbola tsy tapaka, satria mety nanompo sampy ny ray aman-dreny, mety nanompo sampy any keo nao tany aloha, mety nisy olona mihitsy efa nanozonao ny fony anao mbola tsy nanana an Jesosy, so de nisy teny fanozonana mihitsy efa namparany ray aman-dreny na ny olona sasany taminao fony anao mbola tsy mivavaka, mbola tsy nanana ny tompo Jesosy. Raha tsy tapaka iny ozona iny de iny mety tonga olana, iny mety tonga fahoriana
iny mety hitondra faravana ary iny mety tena hoe sakana lehibe tsy ahitanao am'le fiainana many no izany indrindrany a tena mila resy lahatra isika mila tena manaiky sy mino hoe zany mifamarinana tian'Andriamanitra ho fantatsika mba hatonga atsika ahita an'le fiainana many. Efa nambaraky teto angamba ndray andro hoe ohatra am'izany le tantara tao am'mpanjaka fahatoko faharoa manomboka ny 7 tsara nge le tanàna tao Jeriko ary na ny olona tao raha tena naiky mihitsy hoe mahafinaritra ny tanàna fa saingy misy fahafatesana, misy faravana, misy fampitehana ary niantso any Elisampantompon'Andriamanitra ny olona hoe tena mba hitady vaolana izahay, mila famonjena izahay, mila fanampiana ary io lehilahin'Andriamanitra iny nakany amin'ny fiandohan'ny rano nandatsaka sira tao anatin'izany rano izany de ozy ny baiboly de notahian'Andriamanitra ny rano ka zao voalaza efa natsara ty rano ity aho ka tsisy fahafatesana intsony de tsara ny rano mandraky ny androany. Mazava ry avanao foana le oziny, rava le oziny sy nataraina ny olona matona ny maro raha tsy tapaka iny, raha tsy rava iny ozina iny de tsy nisy zavatra tsara, tsisy zavatra nafinaritra ny olona teo. Ka eo indrindra ny tomako atsika zany hoe miozina io de anisan'ny fototra mampandidy ny fiainan'ny olona, mampahoro ny fiainan'ny olona indrindra. Ka manarakarak' izay zany de hoe mila hafahana tanteraka ianao amin'ny herin'le ozina zay mitambesatra ny tatao teo amin'ny fiainanao, mila foanana tanteraka mihitsy aoka tena ngetaeta fanafany ianao. Tovavolombelona aminareo azao voaingana alarobia tapabolana izay nisy reny mpianakaviana tonga nanatona tao amin'ny fiangonana re fiandrona kely tamin'ny fotoana fandraisak'olona. Rehefa tonga tao reny mpianakaviana de nitantara ny faripahaizany, olona nianatra be zay mivady ozy, nianatra tamin'ny fampianarana ambony daholo, manana maîtrise, manana fahaiza-manao fa saingy zao pastera ozy zay mivady de tsy mety mahita asa mihitsy fa raha miasa kely amam-bolana de rava ary raha miasa ramse de izy ndray tsy miasa ry zareo nefa nanompo an'Andriamanitra ary efa tena mivavaka ana fiangonana velona anankiray manana ny tompo mihitsy fa saingy ny fiainany tsy nety tafavoaka, tsy nety tafita, tsy nety nahita mamy mihitsy izy tam'izany fotoana izany ary mibetsaka zareo nefa hoe hiasa tao voaray tamin'ny banky lehibe ty raha matoy ity. Le raha misy vadiny amiko tsy anjanony nandefa fangatana asa tany ampita-dranomasina rehefa nahitandreo faripahaizany reo tompona sosiete tam'izany de hoe tena mandresy lahatra anay, tena mety aminay mihitsy fa andraso fa ho antsonay ianao miandry tonga ny fotoana, mandeha ny fotoana, mandeha ihany ny fotoana fa de nanjaviny maro fangatana asa nataonay izy fa tsy tafavoaka mihitsy izahay. Fa tamin'ity fotoana andray andro ty nangetaeta izy ary efa ela izy de manatony mpanompon'Andriamanitra io aho teo atao amin'ny fiangonana misy anay sambany tamin'ny fotoana iny anatona anay izy. Rehefa tonga tao izy natao ny vavaka ary tena nanapaka an'le ozina, nanafaka azy tanteraka tamin'ny anaran'i Jesosy tompo ako ary raha matoy tena nangetaeta ary nino hoe mino pastera fa io sakana ho an'ny fiainanay hatram'izay no tapahana ny ozina nahafahana tanteraka izy ary nitsofoko rano hoe hotahin'ny tompo ianareo ahita asa tsara nareo mivady, hotahina ianareo mivady ho ambin'Andriamanitra ka hita asa de ny tena nampahery ady ity mbola tsy tafavoaka akory. Misy raha ohatra ka ho an'ny olona efa nahita fiangonana re fiandrona kely mbola tsy nandeha teo amin'ny 100 metatra akory izy, mbola tsy tonga tamy ame toerana lavidavitry ny arabe zay andraisan'ny tomobila andehanana de mitelefônina anazy ny ramose vadiny angakaingany ianao tonga ava malaky fa misy telefônina ary misy anjo mail tonga avy any an-dafy fa misy asa antsika mivady mihitsy no raisiny zareo ka tonga avy anao fa ato le contrat, ato mombamomba ny karama, ato ny asa ao atao ka tena mety amintsika mihitsy fa tonga avy. Isaorana lehibe ny tompo Andriamanitra ry havana, tena nitahin'Andriamanitra efa lasa ny ampitan-dranomasina zao lay rangavadiny ary io raha matoy io tonga tao tamin'ny alarobia teo, alarobia inroa tapabolana izay niona tamiko le raha matoa pastera tena magaga Andriamanitra fa tena avo tokoa Andriamanitra ozy ary tena resy lahatra hoe afaka lozona tao aminay fa raha misaika zao fa nampitan-dranomasina ozy fa efa lasa izy fa zay sy ny vadiny sy ny zanako no andeha manaraka azy fa efa any izy ka mitady ny trano ipetrahanay ary hitady fianarana ho an'ny zanakanay de andeha zahay 2 volana ao aorianany andehanana fa ny anako hoe fa vita daholo ny contrat ozy ary raha misera ozy efa nandray vola mihitsy ary tamin'izay fotoana zay izy na miapaham-bola anazy ty pastera ozy mba misy tena fanampisaorana, mba misy mariky ny fifaliana avy aminay mivady
marika fa tena hoe mba momba anay tokoa Andriamanitra satria afaka izahay tena ampisaotra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena manafaka ny olona minerina ozona tokoa ianao. Indrindra ny tomako anao androany hoe tianao mba ho tsara fiafara avy amin'ny fiainanao amin'ity taona ity, ary tena ny taona 2024 amin'ny fifaliana sy ny fiompiana ianao mila ahafahana antsika riavana, mila tapahana mihitsy le ozona, mila foanany tanteraka izany. Tsy hoe nafahana indray mandeha ianao de ampy ozana efa nafahana ka efa nitapahana le ozona, tsy hoe nafahana indray mandeha ianao de okizay, fa na de impirana ianao no nafahana nefa nitsapanao hoe mbola tsy tena miova ny fiainanao de izao foana mandra-piovana ny tantaram-piainanao. Tsy maninona tonga avy fa Jesosy tena manafaka izy ary zay mpanompon'Andriamanitra tena vonona ary resy lahatra izahay fa ny tompo Andriamanitra mihitsy naniraka anay hitona fanafahana ao atsika. Aza misalasala ianao tonga ava manatona anay mihitsy mba ahafahanay manapaka zay herina ozona fiainanao, mba ahafanay tena hoe manafoana ny ozona zay managejanao hatramin'izay. Tonga ava manapa-hevitra mba hatonga an'Andriamanitra tena hoe anovo ny fiainanao mba ho tsara fiafara mamy ity taona 7 ity, ary mba ho fifalinane ny andehanantsika any amin'ny taona 20 manarakaraka izay ihany koa de ity amty faraparan'ny taona ity izay fiangonana refy Androndrakely de izao anatanteraka fanafahana lehibe na hoe fanafahana spesiala mihitsy ny ataonay amty faraparan'ny taona 7 ity. Ka ny tena tsara de izao, tonga avy ianao manaso anao zahay anatrika ny fotoam-bavaka rehetrarehetra zay ataonay satria zay mino fa tena anao zavatra lehibe ho anao tokoa Andriamanitra. Tonga avy mety hatramin'izay anao miantso anay telefona de mivavaka ao anao zahay, mety le izy tsy hoe tsy mety. Vao tamin'ny alady ariva avy nitoro teny zao de nisy rahabaivy anakay niantso anahy mihitsy hoe pasteur mba ivavao ahako mba anovitra vavaka distance fa eo mpandoliana zao fa mila vavaka fanafana. Tsy maninona mety zany, fa zay kosa tena hoe resy lahatra mihitsy hoe amty faraparan'ny taona ity volana Desambra ray manontolo famaraparana na Novambra tena spesiala mihitsy le fanafana ao ataonay, na ny atalata io manomboka am'ray ora sasany, ny analakamisy io manomboka am'ray ora sasany, na ny alahady io amy 7 sasany, amy 10 am'ray ora sasany. Tongava foana ianao aza mitsahatra fa ozy Andriamanitra tena notahin'Andriamanitra ny afarany Job mihoatra noho ny tany am-poalohany de mbo taky zany tokoa ny nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka de tongava riavanao manasa anao mihitsy izahay zay tena resy lahatra ary mitateraka hoe Jesosy tena ao am'izao fiangonana izay iantsona ianao zao. Noho izany aza misalasala na mangatakandro na miteny anao amin'ny manaraka fa fotoana izao raha zao ve ny fotoana nyvan'Andriamanitra tantaram-piainanao de mbola ihany fotoana manaraka ve ianao? Tsy alao ve miazakazaka ho avy ataovy alamino tsara ny fotoananao de tongava hoy aho fa ho ataon'Andriamanitra tena izy zavatra lehibe ho eo amin'ny fiainatsika am'ty taona ity. Ka ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray, ho an' Jesosy zanaka ary ho an'ny fanamasina, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany sy ny fitahiny. Koa raha ohatra ka mila fiaonana aminay ianao de ity ny numéro telefona zany omeko anao ary mba ahafanao miantso anay raha tsy hitanao ny toerana zay misy anay na iaona manokana aminay ianao 032 04 632 60 032 04 632 60 na 034 13 707 59 034 13 707 59. Pasteur Rakotonjanahary Jean-Claude avy amin'ny fiangonana Refia Androndrakely. Koa hivavaka ao anao ary mandoli ianao apetrao amin'ny fonao ny tananao na ny faritra zay marary anao fa mino fa hiasa ny tompo Jesosy androany anafaka atsika. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy tompo ahoko fifanao le Andriamanitra velona na amin'ny teny amindreo fo ny olona rehetra zay nanaraka ny fandaharana niza marary de didiko ny aretina rehetra hiala tanteraka amin'ny fiainan'ny olona miasana fanaratsy famisaviana ny aretina manaranaka zay mitaizana azy hatramin'izay didina ny anaran'i Jesosy Kristy efa Nazareta ka sifana masina loharanona aretina
sitranina amin'ny anarany jesosy ny marary rehetra, ary niozona de tapahako, foanako ny herin'niozona, tapahana amin'ny anarany jesosy, ary tsofoko rano sy nizaniza nanaraka ifandarana ity, de ho tsara ny any afaran'ny fiainana, ho tsara lavitra ny amaranana ty taona ity sy nitsanan'ny taona vaovao. Andriamanitra ho tahinao izy ho ambinao tokoa ny fiainana, amin'ny anaran' jesosy tahina zay nanaraka mifandarana androany, sotra tompo, amen. De samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko a mirary soa indrindra. De ho afaka va ianao? De ho afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refi, Androndrakely. Tena zany mihitsy Jesosy misaotra anao tsara loatra ianao tompo, marobe ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay, mankasitraka anao zay ray indreto zay ray fo saina ry fanahy ankalaza ny anaranao. Alleluia, tsika rehetra hira misaotra anao fanahy masino, misaotra anao raio, misaotra anao Jesosy, misaotra anao fanahy masino, misaotra
Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.